marika ravalomanana laharana fa 520 manangana fa tsy mandrava ny tonga miaraka ny fanombohana ny miasa miaraka ny fahombiazana fidio kandida laharana fa 520 marika ravalomanana mpanangana fa tsy mpandrava Pas tianao sivana voalohany na préqualification ireo orinasa afaka andrianjara amin'ny andian'ny faharoa na pacage 2 amin'ny asa fanitarana ny siranan'ny Tomasina izay vatsian'ny fanjakana malagasy ny japonais voly. Ireto avy ireo asa voakasika izany: fanamboarana toeram-piatsoana tsambo na môl vaovao mirefy 7,700 metatra, fanotofana ranomasina mirefy 10 hektara izay ho atao toerana fitehirizana conteneur, fandalinana ny ranomasina na dragage eo amin'ireo môl efa misy mba hatrarana hatramin'ny 9,0 metatra ho an'ny môl C3 ary hatramin'ny 4,0 metatra ho an'ny môl C1 C2. Fanalavana ny rindrim-bato fiarovana amin'ny onjana brise lame ka ho ampina 5,700 metatra ilay efa misy eo. Ahatra fitotoana ny asa saingy hisy ny fandritana ao apetraka mba hahazo ny siranana mihodina trany. Koa miantso ireo orinasa maniry andalo io sivana voalohany io mba hanantona ny Bronze Pat, boulevard Ratsimo Tomasina Raisy Dimanjato, boîte postale 2,700 na iantso ny laharana tarby 020 53 321 55. Akany ato taratasy fandraisana anjara sy mirakitra ny andinindininy rehetra mahakasika ny fipetratakina amin'izany miaraka amin'ny antoko arabola 10 ariary. Ny ato taratasy fandraisana anjara feno dia alefa amin'ny andriamatoa tale général ny Spat amin'ny adresy etsy ambony ihany mialohan'ny 9 octobre 2024 dato ihany amin'ny 10 sasany maraina no anikafana ireo taratasy fandraisana anjara rehetra. Pifaliny reto polasy tovavy no iarabanasika rehetra izay manaraka ny fahita lavitra on RTV ho amin'ity ala ity no manasantsika rehetra ihany koa anaraka sy anjoetsy amin'ny farany ny on tsy prima vaoantsika ireto ary ny lohateny vaovao. Itoy ny fitetezam-paritra ataon'ireo tangalamena amin'ny fanentanana ny vahoaka mba hahay fidy. Efatrandro taorian'ny fanomboan'ny fampielezan-kevitra dia mbola vitsy ireo kandida no mametaka peta-drindrina ho fampahafantarana azy ireo. Tsy ampy anaporofona ny tanjaky ny kandida iray ny fahamaroan'ny olona mamonjy ny famorim-bahoaka izay ataon'izy ireny. Olona 12 no voasambotry ny mpitandro ny filaminana izay voalaza fa mpanondrana olona antsokosoko any Arabia Saoudite. Izay ny lohateny vaovao ny antsipriany izay avy hatrany kosa anokafantsika ny fampalamana vaovao amin'ity ala ity dia makasika ny maresaka arapolitika mizarazara amin'izao fotoana izao ireo kandida izay pilasaka ho fidiana ho filoham-pirenena filosaina ny fafitony volana novambra ao avy izao. Ao moa izany ireo mizotra makany amin'ny fifidianana ka manohitra ny fampielezan-kevitra nanomboka ny alahady lasa teo fa ao ihany koa ireo kandida izay mangataka ny amin'ny any amorana fifidianana noho ny tsy fanekena ny tsy fanokafana ny lisy fifidianana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fa akoatran'izay ihany koa dia misy anireo kandida izay tsy andrenesapeo mihitsy amin'izao fotoana izao, tsy hita manao fampielezan-kevitra, tsy hita ihany koa mikambana ao anatin'ireo firaisakena kandida miisa 120 tsy fantatra mazava na anao na tsy anao an'izany fifidianana izany. Onja minany menjanary sy mamindrina zavitsoarana no nanao ny fanadiny. Mampametram-panontaniana ny rehetra ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fa toa mitranga sy hita eto daholo ny toe-javatra izay tsy fahita firy any amin'ny firenen-kafa. Miroso makany amin'ny fifidianana isika saingy maro amin'ny mpanao politika malagasy no tsy mankasitraka ny fanatanterahana izany hatramin'izao ka mitady ny fomba rehetra ahafahana misakana izany. Misy mihitsy aza ireo izay miezaka mamboly korontana. Etsy andanin'izay mahagaga an'ireo mpanara-baovao ihany koa ny afitsika ireo kandida izay efa mizarazara sy miavaka tsara amin'izao fotoana izao. Ao mantsy ireo kandida miroso makany amin'ny fifidianana ka manao izay ho afany amin'ny fanaovana ny fampielezan-kevitra saingy kandida vitsivitsy ihany no tena misongadina amin'izany. Raha ny eto Madagasikara nefa dia ireo kandida vonona ho any amin'ny fifidianana ireo indray no misy migafy rehefa eny ampanaovana fampielezan-kevitra eny. Efa misy mpikaramanady ampiasaina mihitsy mantsy mba tsy ahombiazan'ny zavatra izay ataon'izy ireo. Eo ihany koa ny fandefasana olona mba hisisioka kandida fotsiny ihany. Etsy andanin'izay
misy ireo kandida izay mampitovy tandiny kanga ka mirahina ary tsy hanomboka ny fampelezan-keviny raha tsy mazava ny fitsipy-dalao sy ny lafiny ara-teknika rehetra ahafahana miatrika izay fifidianana izay. Etsy ankilany, ny kandida sasany dia tena tsy andrenesam-peo mihitsy fa nijanona fotsiny tamin'ny fampahafantarana fa kandida ny tenany dia izay fa tsy misy ny famelabelarana ny vina na fionana mivantana amin'ny vahoaka izay heverina fa hifidy. Vokatra izany rehetra izany dia mampanano maro ihany ity fifidianana izay tsy maintsy hirosoana ity raha ny zavatra izay ataony ny mpanao politika malagasy amin'izao. Ny ankamaroan'ny malagasy etsy andaniny dia tsy miraharaha loatra na tsy manaraka mihitsy ny toetra raha politika eto amin'ny firenena fa rehefa mahita ny hanina izay hohanina androany dia izay. Maro mantsy no mihevitra fa tsy misy fiantraikany amin'ny fiainany ny ataony ny mpanao politika. Na izany na tsy izany aza nefa dia maro ihany no miandrandrany mba hisian'ny filaminana ka maneho ny fahavonona ny andeha hifidy na inona ny zava-misy eto Madagasikara. Mahompiagnanena tsotsana fotsiny aloha dia io zany tena marina fiaina malala ihany ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao. Tena marina aloha ny vavahana zany a satria ny situation eto Madagasikara fiaina malala ihany dia mba hoe fifidianana milamina vita mazava tsara zany fifidianana dia mba misy filoham-pirenena lany amin'ny ara-dalàna dia mba tsisy korotana satria tena efa leo korotana ny vahoaka zany tena maro ka raha sanatria hoe mbola hisy korotana an'izay eo tsy haiko aloha le mihitsy hoe kandida iza mana-korotana iza tsy any fa aloha mba hilamina mitady ny isan'andro angefa tena manahirana amin'izao fotoana izao. Izay zany mba hirina zany mba hilamina tsara zany le fifidianana dia mba miaina milamina tsara ny vahoaka raha tena mahatsiaro mijaly loatra. Fahitako an'izany aloha dia ny olona moa tsy azo terena fa izay zany ny hita fa mety dia iainana amin'izay ihany tsy mampaninona aloha be dia be eo misy safidianana dia afaka hoe mijery an'izay metimety hafa ndraiky ndraiky hoe tsisy korontana dia apetraka amin'ny toerana ny filoha vaovao dia manatanteraka amin'ny fampanantenana izay nataony. Amin'ny fahitako an'ilo somary ohatran'ny sarosarotra ihany ny mieritreritra anazy satria zany le démarche tsy mitovy fa nefa io mo le tsika vahoaka majinika zany tsy dia afaka miady hevitra loatra amin'io olo raha fahalalako anazy fa hoe dia efa Andriamanitra rery ny antenaintsika ametraka zay olona mahatoky zay olona tokony atondra an'ity na ny fifidianana zany eny ohatran'ny mbola manalasala kely hoe hoisy sy tsy ho hisy raha mijery ny rafitra efa hitantsika misevoka zay zany raha ny fahalalako anazy manokana ho antsika vahoaka malagasy manko antsika ne manana vahaolany ny olona manana vahaolana daholo ny vahoaka malagasy fa tsy afa-many ohatra amin'ilay izy satria ny fahefana marina fa ny fahefana amin'ny vahoaka amin'ny principe généraux hoe antsika vahoaka amin'ny fahefana fa saingy tsy dia afaka misantatra za fahefana zany loatra isika vahoaka zay ihany mahatonga ty sambontsika ty rendrika ihany satria tsy miverina amin'ny vahoaka total le fahefana dia tazoniny ihany atao hoe vahoaka foana tompony fahefana nefa rehefa mahazo toerana ny mpitondra dia manao saim-pantany tsy manome lanja ny vahoaka. Dia mbola manam-potoana betsaka nandiniana le izy aloha le hifidy aloha ny hoe hifidy fa le tsy mbola nieritseritra n'le raika amin'ny roapolo sy ny maro dia loatra koa le izy dia tsy hita zay tsy mety kosa aloha le manan-korotana nefa mba vizana le korotana nefa mba tokony hoe hilamina aloha raha hoe fiainana sady fiainam-pirenena efa fiainana tsirairay ihany tsy tokony korotana ntsony. Eo amin'izay lafiny fifidianana izay ihany dia tsy mbola marisika amin'ny fametrahana peta-drindrina fampahafantarana ny tena ireo kandida na ny afisy eny anivony ireny peta-drindrina izay natao ny voameram-pirenena maleo tena misanana fifidianana afan'ireo kandida izay mametraka ny afisy amin'izao fotoana izao. Saika ireo kandida izay efa nametraka izany atany amin'ny fiandohan'ny feptaona nanokafana ny fampelezan-kevitra mantsy no manatanteraka izany tamin'ity androany ity. Ireo kandida izay efa nametraka afisy anefa dia tsapa sy tsikatra ihany koa fa misy mandrovitra amin'izao fotoana izao. Araka ty fanadidina izay hoentiny onja amin'ny nano enjanahary eo amin'ny sariny mamin'irina raha zavitsoarana ity.
dimina enina amin'ireo kandida misy sa ena amin'ny telopolo ihany no mametaka ny petadrindrina misy ny sarin'izy ireo eny amin'ilay toerana voatokany voametra maleo tena misahana ny fifidianana anaovana izany. Ao ireo petadrindrina izay tsy ahitana mihitsy na dia kandida iray aza. Tsy hay mazava moa izay tena mety ho antony izany, na tsy fahavononana amin'ny fampelezan-kevitra, na tsy fahampian'ny fiomanana, ka tsy manana ny enti-manana ahafahana manatanteraka izany ireo mpilatsaka hovidiana sasany. Raha ny hita mantsy dia kandida roa na telo mitovy no mametaka ny petadrindrina eny amin'ny ankamaroany ny toerana voatokana. Etsy andanin'izay, mbola misy mandrovitra ihany ny petadrindrin'ny kandida sasany izay mahavoasasy tanteraka nefa ny fanaovana izany raha toa ka tratra. Ankoatra izay, dia tokony hankalalina amin'ny tompon'ny trano na toerana ireo kandida vao mametaka ireny petadrindrina ireny ankoatra ny toerana natokana anaovana izany. Misy mantsy ny olona mitaraina amin'izao fotoana izao fa misy amin'ireo kandida no mametaka ny petadrindrina misy ny sarin'izy ireo izay amin'ny andro alina no anaovana izany ka tsy hitan'ny tompony akory. Tsy nirana taty aminay le izy fa napetaka zareo alina tao. Hatreto no mbola tsy hitanay izay fepetrany raisinay. Misy fiatraikany kely ihany zany aloha raha ny tokony ho izy satria ohatra hoe mieritreritra zany ny olona ohatra hoe raha fianona ny tranonay dia hoe miomba anazy na ohatran'izany zay zany le izy. Dia nareo tsy nitaraina any fokontany tahaka izany? Mbola tsy nitaraina izay. Tsy mieritreritra hoe hanalan'ilay afisage ao? Tokony ho izy, tokony ho asolo. Ireto avy ireo fepetra ahafahana mametaka izany petadrindrina izany raha ny fanazavana hoentin'ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana. Tsy azo ametrahana ireny petadrindrina ireny na ny afisy elektoral moa zany ny tambona ny rindrony ny tranom-panjakana sy ny trano fiangonana na ny toerana izay manana izy azy manokana eo amin'ny lafiny kolontsaina. Reny toerana manatantara reny na ny siantifika zany eo ihany koa ny toerana izay ara-boajanahary reny zany dia tsy azo ametrahana ny petadrindrina. Dia ny farany moa zany anisan'ny tsy azo ametrahana ny petadrindrina ihany koa reny le takelaka lehibe izay hitantsika eny amin'ny amoron-dalana eny reny na ny emplacement publicitaire fixe. Ireo zany dia voararan'ny lalàna tanteraka mihitsy ny fampiasana an'ireny amin'ny petadrindrina. Ny azon'ny kandida ndraiky kosa nefa anaovana ny petadrindrina zany ankoatran'ny toerana natokan'ny senia dia ny toerana manokana izay ho an'ny tsirairay avy zany fananana manokan'ny olona rehefa nahazo alalana tamin'ny tompon'ny toerana zany dia azo atao ny mametraka ny petadrindrina amin'ireny toerana. Araka izany dia tokony hifanaja ny rehetra na dia misy aza ny hevitra tsy mitovy. Araka izany dia ireny petadrindrina natokany voamariam-pirenena maleo tena misahana fifidianana ireny natokany ametrahana amin'ny afisy ao anatin'izao fampelezan-kevitra izao. Voararan'ny lalàna ihany koa ny fandro vitana an'ireny afisy ireny ka amin'ny tanàna antsika olom-pirenena zany mba tsy hanao izany. Eo amin'ny lafiny politika ihany dia tsy matitra amin'ny fanaovana politika ireo olom-pirenena amin'izao fotoana izao raha ny zavatra tsikatra tsy mifidy firena politika intsony mantsy ny vahoaka malagasy fa ireo kandida izay fantatra fa be vola ihany no mahasarika ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Mila mailaoraka izany ny mpanao politika manoloana ny tranga tahaka itony satria lasa fitadiavan'ny olona vola fotsiny ny fampelezan-kevitra eto Madagasikara. Sy ny tasoa lalaina eo amin'ny sariny aja manantsoa. Mampametra-panontaniana ankehitriny tratran'ny sakodim-panina amin'ny fahantrana ve ny vahoaka malagasy. Tsy mitazona ny maha izy azy intsony amin'ny fanaovana politika ny olom-pirenena satria izay antoko be vola ihany no atonina. Tsy karitra mantsy amin'ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra izao, misy ny olona te hijery fampisehoana fotsiny ka tonga manotrana ny kandida miaraka amin'ny artista. Tsy fahita izany raha ny amin'ny firenena efa mandroso fa ny foto-kevitra izay ijoroany no manontona ny olona manotrona azy. Misy ihany koa ny olona sasany faly manangona ireny akanjo ireny fa analany ny fahasahiranany amin'ny fitafiany izany. Misy kosa ny olona sasany tonga mijery fampelezan-kevitra ny kandida nefa fanamin'ny kandida mifanandrina aminy no anaovana. Midika izany fa tsy matotra amin'ny raharaha politika ny olom-pirenena malagasy. Ary ity no tena betsaka ireo olona izay mikarama isan'andro mitaingina ireny fiara ireny sy miara manao ridombe etsy sy eroa. Ny malagasy asa angamba no za mialatsiny ny fiteny tratra n'le fahantrana dia lasa mivaritena aminay mpanao politika
efa niainako zany raha mpolotona ny maro lasa zay satria efa nilatsaka solombavam-bahoaka sy mpanolotsaim-paritra za tany Tomasina dia avy eto amiko le olona io tsy megnatra akory ataoko hoe miala tsy ampy 1 kilometatra dia magnano propagande nolokafa ary io zany dia efa ataon'ny vahoaka malagasy ohatrany atao fitediavana io resaka io tsy matotra ara politika zany dikan'izany ary izahay mpanao politika koa tokony tonga saina amin'izany satria ny olo jiaby dia mivolagna fa hoe zay manao gn'andranona zay manao gn'andranona nefa tapitezin-jare daholo ny accusé-n'olo jiaby an-taninarivo aketo. Mila melo arak'izany ny mpanao politika satria tsy midika fa handatsaka ny vatony amin'iny kandida iny raha toka manohana sy manatrika ny fampielezan-kevitra isan'andro fa lasa fitadiavam-bola izany zavatra izany. Fanabeazana ny olom-pirenena arak'izany no tena ilaina eto Madagasikara raha nambara ny Toto Alphonse Trany mba hampijoro ny tsirairay aro ny safidiny. Tokony anao isika mpanao politika hoe éducation citoyenne be azontsika ny vahoaka zay atao hoe mifidy atsika nahita zao za tsy teny anarana kandida fa nisy tomobile feno dia magnontany tegna zaho regny ve dia manaraka dolo dia naisy nagnotany aho zahay mahazo vola ohatran'izao ary olona amin'ny arabe no miteny an'izay dia eto za mbola mamerina za hoe tsy mety raha izany. Ny foto-kevitra arak'izany no tokony hojerena ka izay kandida hita fa manana vinam-pandrosoana ihany no hifidiana sy hitohanana amin'ny fomba rehetra tsy misy tambina fa ankoatra izay dia manimba ny endriky ny politika eto Madagasikara. Eo amin'izay lafi ny politika izay ihany dia manentana ny vahoaka malagasy ny fikambanana ny tangalamena eto Madagasikara mba ahay hifidy ao amin'ity fifidianana izay totsatsika ny fahafito ny volana novambra ho avy zao ity. Mbola ity ohatrany moa fitetezam-patra zay ho ataon'izy ireo amin'iny herinandro iny taorianany fiaona izay andototsain'izy ireo tany fianaran-tso ny fahafito ny volana octobre lasa teo. Tanjo ny tangalamena mandritra amin'ny fitetezam-patra izay ataon'izy ireo ny fanentanana ny malagasy amin'ny fifidianana fa io ihany koa ny najana ny fihavanana eto Madagasikara. Tantetra be ny lalana sy tiavina ary kotondrina no nanao ny fanadidina. Ito ihany efa ny riveste vangaindrano ny fivoriana ataon'ny tangalamena eto Madagasikara ho fanentanana ny mponina hifidy amin'ny fifidianana sy ho fanajana ny kolotsaina mahamalagasy. Ny tangalamena dia tsy manao politika ary tsy hanohana kandida amin'ny fifidianana izay ho avy iny. Tsy mita hoe fantanana oatra amin'ny resaka ny hoe ny amin'ny fifidianana pene zany dia magnazava ny saigna fotsiny mahaiza mifidy fa tsy hoe mifidifidy foana sy olona hoe zarazara certes hoe aho tamin'ny rehetreo na izara vola fa zareo olona tokony mahavita ny ansika. Ny asan'ny tangalamena dia mipetaka maraha aman-dreny anazy ary mandrindra zany fihavanana fomban-drazana. Zany mahatonga anazy hoe ny tangalamena dia tsy mety agnatin'ny politika resaka fihavanana zany any tangalamena ary resaka kolotsaina ara-drazana. Zany mahatonga ny hoe aleo zay tangalamena mandrindra an'izany fihavanana fomban-drazana zany zany ele fa tsy fihavanana ataotao foana zany asa tangalamena. Na misy zavatra tsy mety any fiarahamonina na hoe fiarahamonina na hoe resaka ny hoe amin'ny fifandram-panehoana ty dia tangalamena dia mandrindra mba ialana hoe saram-bahoaka io zany. Zany ny tangalamena. Mbola ho ampahafantarina toato ny tatitra momba ny fivoriana izay nitanterahany tangalamena. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa dia 12 mena zany voasambotra ny mpitandro ny filaminana misana ny enquête spéciale teny vato ny fahavalony volana octobre lasa teo tamin'ny resaka fanondranana olona any Arabie Saoudite. Dimy tamin'izy ireo moa no voaroroy tamin'ity resaka fanondranana olona ity. Misy fito kosa ireo vehivavy izay fantatra fanokasain'izy ireo aondrana any amin'izany firenena arabo izany. Anao ny fanadidina Clara Raholo Manatsoa teo amin'ny sariny tiavina rakotandrina. Nahazo loharanom-bavao ny tompon'andraikitra miasa amin'ny enquête spécialisée anosy fa misy vehivavy mpandefa olona makany Arabie Saoudite mipetraka eny amin'ny faritra Ivato iny. Ny 9 octobre 2024 maraina lasa teo dia nidina teny an-toerana avy hatrany izy ireo. Vokany, vehivavy miisa 7 manodidina ny 20 ka hatramin'ny 13 taona no tratehaka tao amina trano iray teny an-toerana.
izy ireo indray avy eo no nanoro ilay ramatoa iray izay vadiny Gaetan. I Gaetan izay mbola voatazona ny amponja ihany koa no niresaka fanondranana olona makany Arabia Saodita ihany. Nosamborina ny vadiny Gaetan ary izy indray no nanondry ny mpiara-miasa taminy izay monina tsy lavitra tao amin'izy ireo ihany. Nandritra ny fisamborana dia mbola nahitana ankizivavy iray tao aminy izay efa eo am-piomanana ny ondrana ho any Arabia Saodita. Mbola nahitana taratasy maromaro toy ny vizity médicale ihany koa tao aminy. Marina fa ity nosamborina farana ity dia antsoina hoe Sidonie izay efa nisy délégation judiciaire izay taratasy fisamborana azy avy amin'ny fitsarana mikasika ny fanondranana olona toy izao ihany. Iza nagnafatra anao avy an-dabo? Firy nareo nafariny avany? Ohatrino ny vola nalainy taminareo? Efa naveriny ve zany vola zany zao? Efa any aminareo le vola? Mbola tsy endriky naveriny? Inona ny asa ataonareo any Arabia any? Ohatrino ny karama? Zany hoe Natalia zany nanafatra anao avany? Nanafatra zafy tany fô ny fanomelan-devo amin'ilay mpiara-miasa aminazy ty marimasina. Dia rehefa tonga teto Antananarivo dia napetrany aiza? Napetrany tamin'ilay mpiara-miasa aminazy tany Tandondrakely tany. Dia efa trandraka amin'izay za tamin'ilay mpiara-miasa aminazy dia niantso an'i Natalia amin'izay. Natalia tsy hitako ny feo amin'ny telefony fô regny. Ilay ankizy hoy izy tsy tafipetraka amin'ny tsy evelako mipetraka aminaha fô alefako amin'ny ankiziny Gaetan fô ilay ankizy aby namako ankiziny Gaetan za ihany Natalia. Rehefa nandeha nanambotra ankiziny Gaetan zany dia miara-mipetraka tamin'zare tany zany miaraka nisamboriny tamin'zare fô za amin'izay nalazava tamin'ny polisy aby reto fô za ankiziny Natalia fa tsy ankiziny Gaetan. Inona nanafarany Natalia anaovany an-dabo? Andeha hiasa Arabia Saoudite. Dia ohatrino ny vola efa nalainy taminao? 5 millions dia efa vita vizity amin'izay za 600 000 fô passeportna mbola tsy vita. Nangalany 5 millions taminaha andeha amboarana passeport ke mbola tsy vita. Dia mbola tiako miverina. Firy volana nefa ianao zany efa teto Antananarivo? Tamin'ny 7 septembre anavy aho. Efa volana zany? Asa atako any? Mbola tsy haiko fô olombelogna hoe hasantrano tony asakany. Fa ny vola tena nitakiny taminao zany ohatrinony? 9 millions ny vola tena nitakiny taminaha fô mbola misy ilay sisa. Fito ireo vehivavy saika alefa ny Arabia Saodita, telo menada ireo tratra tamin'ny firaisana tsy kombakomba ary ny roa vavy kosa no tena tompon'ny fandefasana. Mbola mitohy ny fanadihadiana ary maro ny olona karonina ao anatiny ity tambajotra ny mpanondrana olona ity. Natolotra ny fampanohavana omaly 10 octobre lasa teo kosa izy 10 mianada. This is the president of Madagascar, Mark Ravalomanana. The first time I met him was in South Africa. He was in exile. Anjara n'Antananarivo indray izao fampelezan-kevitra miaraka amin'ny candidat président Mayol etsy mikanjana alarobia ny alahady 14 octobre amin'ny 10 ramaraina anafana fotoana Njakatiny, Redka, Maître Rufin, Marion, Arsan, Oblak, Sarvidkely sy ireo artista maro be manohana ny président Mayol. Candidat fay 4 ny rôle. Président André Mayol mbola tsy miolona fa mbola monopole. 14 octobre tsy mikanjana alarobia amin'ny 10 ramaraina. Adievitra fampahafantarana programanasy fanomkevitra sy famelabelarana ara-politika. Manomboka izao dia omena vahana manokana ny tontolo ny fividianana sy ny fampelezan-kevitra eto amin'ny ONR TV sy ONR Radio. Tongava ary manantona anay dia nizao ety amin'ny immeuble STOI en Cournano na antsony lahara telefônina 03411 965 74.
araka ny nahitantsika azy teo a dia ny fandarana veo retour of président irana amin'ny marikaravalomana zany no arahanao anatin'ny fandarana onair magazine ho amin'ny ity larobi alakamisy alina ity izay anasanantsika mpitiavana zany aorina ny fampalalambavao no anaranantsika nyzay fandarana onair amin'ny magazine izay izay mbola anytanana moa antsika kandida rehetra sy ny tompona laikitra izay lafin'ny serasera ny ven'ny kandida ireny fa afaka malay atsany any misokatra ho atsika rehetra ny varavarana hito amin'ny onair tv onair radio raha ao amin'izany tontolo ny fampelezakevitra sy ny fifidianana eto Madagasikara izany toy izy atsika ny fambalamavao amin'ity alina ity tandindoza ny fahasalaman'ny mponina eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana zao mandrona ireo afako sy loto miparitaka manerana ny tanàna miteraka aretina maro samihafa mantsy ireny fiparitany loto sy ny aretina maro samihafa ireny fantatra ihany koa fa ny 5 isanjato ny marary izay miditra ny anatin'ny tompahasalamana dia saika vokatry ny loto avokoa ny fanjavana izay nentiny mpitsabo tamin'ity anio ity manao zany moa dia nanambara ny mpitsabo fa tokony adio hatrany ny manodidina antsika sy ny tontolo iainana izay iainantsika isanandro nanao ny fanadidina fanirana andrianatenaina eo amin'ny sariny afitra mitaky vaolana aingana sy maharitra ny mikasika ny tontolo iainana raha tsy zany dia maro ireo aretina mety ateraka izany mila fanaraha-maso manokana ihany koa ireny fako miparitaka eraky ny lalana ireny no izy ireny mitondra aretina maro ho an'ireo mpampiasa ny lalana eto andrenivohitra nanambara moa mpitsabo fa tokony adio avokoa ny manodidina ny toeram-ponenana rehetra ary tokony samy anara-maso ny fahadiovana avokoa ny rehetra raha ntsikaritra mantsy dia azo lazaina fa maloto ny akamaroan'ny toerana eto andrenivohitra amin'izao ohatra amin'izany ny fahatsetsena ny lakan-drano fivoahan-drano maloto tsy izay ihany fa ao anatin'ireny loto ireny ny velona ireo voalavo izay mitondra parasy ka miteraka ny aretina pesta aretina izay mateti-pitranga amin'ireo 570 olona izay manantona toeram-pitsaboana ihany koa moa ny areti-pivalanana vokatry ny loto ihany ho iatrano ny fanazavan'ny mpitsabo raha vombotsaka ny orana dia tady alokaloka izy dia matetika mamonjy tanàna dia raha voabe fakotsika dia efa iny ny sakafo no sady misitrotra ao izy dia iny voalavo iny matetika tsy matetika moa zany fa ny tena maro na voalavo mitondra parasy dia miparitaritaka iny ny parasym-boalavo indrindrindrindra fa raha maty ilay voalavo vao maty ny voalavo dia mangatsika ny voalavo dia mitady lalana ny parasy dia ilay parasy iny no namaitra ny olombelona dia mitondra an'ilay peste dia ny manaraka an'izay ny areti-kibo areti-pivalanana koa ny tena raha be amin'ity fako miparitaritaka ty raha tsika mahita ny fako eny an-tsena eny ny mpivarotra fa ka ny dabapako no mivarotra ny voankazo sy ny legioma hatrany am-piotazana azy tsy fantatra tsony zay fahadiovana hatramin'ny fitondrana azy mandra-pahatonga eny an-tsena hatramin'ny etalage eny an-tsena mbola tsy fantatra tsony ny fahadiovana nefa matetika rehefa nytokantrano raha voaratsy sasa le zavatra hoanitsika reny dia efa tonga ny areti-kibo manome fahasorenana ho amin'ny maso ihany koa ny fako miparitaka no sady tsy mamendrika tsara ho an'ny tanàna ka ilaina ny fandraisana andraikitry ny commune renivohitra Antananarivo izany eo amin'izay tontolon'ny fiarahamonina lafin'ny sosializa ihany dia efa misokatra amin'izao fotoana izao ny lalana eo am-petongolo izay mivoaka amin'iny route circulaire iny rehefa nikatona nandritra ny herinandro maromaro vokatry ny fanamboarana moa ny ilay tetezana fa eo ihany koa ny lalana izay tapaka teo amin'ity toerana ity amin'izao fotoana izao dia efa azo hoe ifamazivezena izany lalana izany ny fanadidina zay neta solalana teo amin'ny sariny aja manantsoa niteraka fitohanana ny fanamboarana ity lalana ito betongolo ity izay mampitoa amin'ny route circulaire ny sakaviro nandritra ny fanamboarana mantsy dia voatery mitsofoka amin'ity lalana izay mivoaka ny an-tanymora ity ny fiara rehetra na ireo taxi be aza sahirana ny mponina tamin'izany tsy nisy tsony ny arebisy teny amin'ny fokotany an-tsakaviro satria tsy afaka mandalo eny amin'io are io ntsony ireo taxi be avy any betongolo ny tetezana moa no tena nahitana fanamboarana tamin'ity lalana ity ary efa vita izany ankehitriny efa afaka mivezivezy eto avokoa ireo fiara amin'izao fotoana izao ary nampiana ny fitohanana ny fahavitany satria tampina avokoa ireo lavadavaka teo aloha
eo amin'ny lafiny finoana kosa dia tanjon'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara na ny FJKM amin'ny fiombonana sy ny fifankatiavana ary ny fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara amin'ny ilay hetsika haona fi izay atao eny amin'ny village foire Andotapenaka ny voalohan'ny volana novambra ho avy zao hatramin'ny fahatelo volana novambra no natanterahana sy anehoana an'izany hetsika izany eny FJKM moa no mikarakara an'ity hetsika ity andeha oharantsika ny fanadina zay mety ny tantely be ny lalana eo amin'ny sary ny tiavina rakotiny dina. Mpitsidika ray alina no tanjona amin'ilay hetsika ao anafi ary trano eva ronjato no hita eny amin'ny village voire Andotapenaka ny voalohany volana novambra ho avy izao mandritra ny 3 andro izay karakarainy ny FJKM. Ho tena toerana avokoa ireo kojakoja-tsakafo, lakozia, fianarana, atao zavatra vita malagasy. Isany koa ny fitsaboana sy fitiliana diabeta, tosidra ary sida. Lahara-paмен'ny fiangonana ny fifaninanana soratra masina sy fahalalana ankapobeny, azahoana bie tana Maurice Tana, eo ihany koa ny fampiratiana ireo sampana maro eo anivon'ny FJKM sy sekoly ary université, eo ihany koa ny seho an-tsehatra ataon'ny antokom-piran'ny fiangonana. Hetsika izay anehoana amin'ny hetsika anankiray filazantsara fiangonana miona amin'ny fiarahamonina fijoroana vavolombelona tanterahany sampana sy sampanasa ny asa eto ny fiangonana amin'ny alalan'ny fampirantiana ireo fomba fitoriana filazantsara araka ny sokajy taona sy sokajy volana izay kendrena manokana ny fahatongavan'ny filazantsara eo am-pelantanany malagasy tsirairay avy. Eo ihany koa ny fitorianan-kira izay ho totosain'ireo ampihira ampitana afatra kira ny filazantsara Jesoa Kristy. Ny vola voangina amin'ity hetsika karakarain'ny FJKM ity dia entina natevenana ny asa fitoriana eo anivon'ny fiangonana. Eo alafin'ny tontolo iainana kosa indray dia potika tanteraka ny ala eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mahatratra hatrany amin'ny iray alina sy 10 hektara ny ala simba eto Madagasikara raha ny fanadidina izay natao tany amin'ny taona 17 sy 2000 mihamafy ihany koa ny doro-tanety eto amintsika noho ny tsy fampin'ny fanaramaso fa eo ihany koa ny fanararotana izay ataon'ny olona sasany amin'ny zao arara politika izay misy eto amin'ny Madagasikara zao zany rehetra izany moa dia miteraka ny fahasimban'ny tontolo iainana eto amin'ny Madagasikara. Andeha oharantsika ny fanadina hoentiny onja minana mianjanary eo amin'ny sariny maminy rina razafitsy hoarina. Manjaka ny doro-tanety eto Madagasikara ripaka ny ala vokatra izany sy ireo zava-manan'aina mampiavaka ny firenena malagasy. Raha ny tatitra voaray mantsy dia mahatratra hatrany amin'ny iray alina sy 10 hektara ny ala simba ny taona 17 sy 2000 izay tsy miteraka voka-tsoana fampandroana ho an'ny firenena fa ny fahasimban'ny tontolo iainana aza no aterany izay mitarika makany amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Amin'izao fotoana izao anefa dia efa misy ny tetikasa sy ny fananganana fotodrafitrasa manoloana izay fiovaovan'ny toetrandro izay. Koa izy io isa-taona ary ny zavatra tsikaritra izany raha amin'ny fotoana misinina propagande ohatr'izao dia amin'iny izy ny tena voamaika miakatra satria mety hoe sahirana ve fitondram-panjakana amin'ilay fikarakarana ny fifidianana samihafa. Na izany na tsy izany nefa dia efa miezaka izahay manaparitaka ny olona izay any amin'ireny faritra roa amin'ny roapolo ireny ary tongatra any amin'ny distrika sy ny commune ny olona izay manara-maso. Ny olana fotsiny tsy tratra tsy hita maso mihitsy zany ilay olona manao an'ilay afo fa efa hatrehana aloha ny afo dia tsy maintsy vonoina dia rehefa avy eo fatao ny fikarohana. Fa eo zany no iantsoana ny fiarah-miasa amin'ny fokon'olona mba hiara-miasa amin'ny ministera fa tsy vita ministera rery no ifehana izay hoe doro-tanety izay. Tamin'ity androany ity moa dia nankalaza ny herinandro ny diplomasia klimatika isika teto Madagasikara ka nisy ny hetsika izay natao tetsy amin'ny lampany tanàna Analakely ho fankalazana izany. Eo amin'ny lafin'ny kolotsaina dia Biennale de Venise nafantatra amin'ny anarana hoe exposition internationale d'art contemporain
izay no etsika ara-javakanto ampiratina ny kanto mampiavaka ny firenena amin'ny malagasy iray isaky ny roa taona moa no anatanterana nyity etsika ity ary fantatra ihany koa fa iraisam-pirenena izany etsika izany izay anomboka ho amin'ny taona 2010 sy 2000 ho avy misy olo tena ny firenena malagasy amin'izany moa Andriamatoa Joël Andry Nomery Arso izay fantatra moa zany fa anisany manana nitsakefa ihany koa ny fanehoanany zany maha malagasy izany samany eo amin'ny tantarany Madagasikara zany ny fandraisana anjara amin'izay etsika ara-javakanto izay azo ambara fa dingana lehibe entina ampahafantarana ny firenena malagasy amin'ny lafiny ara-kolotsaina sy ny zavakanto fa indrindra ny fanehoana ny toerana eo anivony tontolo ankehitriny moa ity etsika ity ny Venisy moa no anatanterana an'izany etsika izany atao ary anomboka ny volana May ho avy izao hatramin'ny volana Novambra zany hoe ho amin'ny taona 2010 sy 2000 iny andeha rahantsika ny fanadina izay hoentiny Clara Rahona Manantsoa amin'ny sariny afitra zany participer voalohany indrindra amin'ny Biennale de Venise l'année Biennale d'art contemporain amin'ny taona 2019 Madagascar io etsika io moa zany dia etsika nasionaly etsika fanandratana avo ny firenetsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ao anatin'ny resaka art contemporain dia événement historique ho an'ny firenetsika ilay izy dia izay no nampilazaina ho an'ny firenena androany. Fanazavana le Biennale de Venise dia fanazavako azy tonga azy mahatsotsotra misy ny atao hoe Jeux olympiques ohatra misy ny ohatrany hoe coupe du monde na football dia amin'ny araka kolotsaina dia ny Biennale de Venise zany no etsika zany hoe tena mitovy amin'izay zany isaky ny roa taona moa zany izy dia amin'ny herintaona zany voalohany indrindra Madagasikara nandeha hoany dia izany no isolotena ny Madagasikara dia milasoa ny Joël Andry Nomery Arso izay solotenantsika malagasy ao anatin'izay etsika iraisam-pirenena ara-javakanto sy ara-kolotsaina izay zany isika sy izay eto amin'ny On Air TV amin'izany etsika izany tapitra ny fampalam-bavao antsika azadino fa ny On Air TV dia efa azonao jerena ao anatin'ny boken'ny Star Times canal 107 isan'andro izay anentanana antsika rehetra moa izay anaraka an'izany Star Times izany na ho antsika eto Antananarivo renivohitra izany na any amin'ny faritra ihany koa azadino orinan'ity fampalam-bavao ity dia isy ny fandaharana On Air magazine izay itondrana ny fampelezan-kevitra hoentin'ny candidat laharana 520 Marc Ravalomanana izay itondrany moa ny horonan-tsary fanadihadiana mahakasika ny hoe verture of the president hoentiny izany candidat izany isika candidat hafa ihany koa dia misokatra amin'ny tanànanao antsika ny varavaran'ny On Air TV sy ny On Air radio amin'izao fampelezan-kevitra izao ny sambany fambalambavao kosa manome fotoananao amin'ny raha ampitso indray tompokalasy tompoko fafy manam-piaina tompoko